ahafahantsika ihany koa mahafantatra tsara ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara, isan'izany ny fiovaovan'ny toetrandro. Ary izay farany nefa tsy ngeza be indrindra dia ampiasain'ireo serra rehetra amin'ny fiarona eto am-pirenena. Tsara ny vokatra zany dia miafina tanteraka amin'ny sakafo. Ireto daholo zany raha ny vokatra vokarina amin'io base de données dia zay amin'io nozaraina telo zany la izy dia misy ny vokatra ny données afaka anaovana analyse, misy ny données afaka anaovana calcul climatologique, ary misy ny données afaka anaovantsika surveillance. Ka raha ohatra mijery fotsiny antsika amin'ny analyse dia misy isan'andro rabera ho an'ny toroandro ho an'ny rosakorana zay zany amin'ny 80 kami 2018 maripana ambony sy ny ambany zany dia misy ny isan'andro koa sy ny isakoroandro zay tsy fisikana données afa-tsy ny rosakorana sy ny maripana ihany dia ireo navadibadika zay information azo saina tamin'ireo anapetraka eo an'iny bassin versant zany naovantsika ny analyse. Ao koa zany ny climat et agriculture zay zava-dehibe satria ary fantatsika zany fa malagasy loatra ny valopolo isan-jato fahatsara daholo dia arak'izay hoe tantsaha koa dia mbola amin'ny akina be dia amin'ny rotsakorana sy ny toetrandro fampirenako amintsika ny ankamaroany. Misy ary koa zany ny climat sy ny malaria paludisme sy ny isan'ny aretina maniry